Mattio toko faharoa ambin'ny folo. Mattio toko faharoa ambin'ny folo. Saotra ny tompo isika ny amin'ny hafa no antsika fiangonana amin'izao marain'izao ry havana. Raha fitinina ilay hafatra dia lazaina tahaka izao hoe aza aorina amin'ny fahagagana ny finoana ao. Aza aorina amin'ny fahagagana ny finoana ao. Ahoana hoe aza aorina amin'ny fahagagana ny finoana ao. Indray mandeha indray hoe aza aorina amin'ny fahagagana ny finoana ao. Dia anazavana an'izany vakintsika ny Mattio 12 8 ka hatramin'ny 7 tapany voalohany. Rahantsika mamaky milamina zany ry havana, mamaky mafy mamaky milamina ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe mpampianatra tahita famantarana avy aminao zahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe zay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana. Zay no fahamarinana voalohany. Aza aorina amin'ny fahagagana ny finoana ao. Aza aorina amin'ny fahagagana ny finoana ao. Lazain'i Jesosy mazava eto ry havana ny antony hoe ny olona fatra-pitady fahagagana, olona 7 dia taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga. Ianao fatra-pitady fahagagana io zany hitarafana ny any anaty fonao lalinao, zany hoe fitedavana sy fiandrandrana fahagagana zany ratsy fanahy ianao, mpijangajanga ianao, manana fo tsy mino ianao. Reto fariseo sy mpanoradalàna reto ngery havana efa nahita fahagagana efa nahita fahagagana nataon'i Jesosy fa izy mihitsy no tsy vonona, tsy tapa-kevitra ny ino. Zany no itenenan'i Jesosy hoe ry taranaka ratsy fanahy, taranaka ratsy fanahy sy mpijangajanga. Raha ato amin'ity Mattio 12 ty amin'ny fendohany eo fahagagana tany sain'i Mattio dia hoe nanasitranan'i Jesosy an'ilay lehilahy maty tanana. Fahagagana taoriana zay dia le hoe Jesosy nanasitrana demoniaka sady jamba nomona etsetra etsetra etsetra. Ka ao-tsain'i Jesosy matoa izy miteny, manao teny faran'izay entitra hoe ny olona fatra-pitady fahagagana dia ratsy fanahy sy mijangajanga dia olona efa tsy tapa-kevitra ny hino, ka tsy zay fahagagana fanampiny anankiray na anankiroa na anankitelo na 70 azy no iteraka finoana amin'izany fo ratsy sy mijangajanga izany. Teny amintsika ry havana ny tompo amin'izao marain'izao, aza orina, aza orina amin'ny fahagagana ny finoana ao. Donc avy antsika vakina le miresaka an'ity fijangajangana ity dia le Jakoba efatrefatra efa ny anarantsika tsy enjery izy ity. Jakoba efatrefatra. Jakoba efatrefatra. Ny anaran'i Jesosy ry mpisintaka mijangajanga tsy fantatra rova fa fandrafinan'Andriamanitra misakaizana amin'izao tontolo izao. Ka na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Raha ny marina ile hoe fosy fanahy mijangajanga io dia le hoe fo misakaiza amin'izao tontolo izao, manana préoccupation na lara-pamena hafa noho ny Andriamanitra sy momba n'Andriamanitra. Fa ny fo nefa amin'izao tontolo izao ka tsy zay fahagagana atao eo ozy izy Jesosy
tsy zany no ampiovanao raha sakaizan'izao tontolo izao, raha mpandrafy an'Andriamanitra ianao, raha fahavalon'Andriamanitra ianao ry havanao. Ary efa nytenenina teto zany fa averina fantsiana sady tsy mitarika ho amin'ny finoana ny fahagagana, ary finoana zay miorina amin'ny fahagagana ry havanao, ny finoana zay miorina amin'ny fahagagana dia malemy fototra. Finoana zay miorina amin'ny fahagagana dia malemy fototra. Ny finoana miorina amin'ny fahagagana dia maninona ry havana? Malemy fototra. Fa ny finoana, ny finoana dia miorina dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Romanina 10:17. Ary zany no mahatonga ny fiangonana réformé ry havana, ny fiangonana protestanta amin'ny ankapobeny, anao ivo ny fanompom-pivavahana ny toroteny, satria eo aloha ampiorenana ny finoana. Raha zany raha finoana miorina amin'ny fahagagana dia malemy fototra satria nahita fahagagana ray izy androany, tady fahagagana indray rapitso, tady fahagagana hafa indray amin'ny herinandro, tady fahagagana isanandro. Dia rehefa tsy mahita fahagagana dia miemotra ry havanao, dia miemotra. Fa tadidio hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny, zay ny fototra azo antoka, ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Azaorina amin'ny fahagagana ny finoana. Tonga jerentsika tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 4:2. Efa rentsika tia fa mamantsika isika izao. Narary ny apôstôly Paoly, tsy fantatra marina inona le aretin'ny apôstôly Paoly. Zany ny apôstôly lehibe indrindra amin'ny testamenta vaovao, Paoly miaraka amin'ny Petera ry havana. Narary izy, dia ahoana ozy izy ahoana ny témoignage. Korintianina 4:12, 7 sy ny 9 raha antsika mamaky ry havana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fandrao irehare noho ny abetsaky ny fanambarana aho, dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, dia iraky Satana hamely aho fandrao irehare aho. Zany no nangatahako intely tamin'ny tompo mba hialany zany amiko, nefa ho izy tamiko ampoanao fahasoava. Paoly ao anatin'ny tsy fahasalamana, nahazo aretina, navelan'Andriamanitra sy ny Satana aretina, talao intelo. Non, tsy sitrana, tsy afaka aretin'ny Paoly ry havanao. Ary averina fa mamperitreritra ireny fiangonana mitory fahagagana. Andriamanitra anke tsy ny vao malisainy eo ary mandrakizay, fa le fiangonana ohatra mampianatra raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao, sitrana ianao, tsy tratry ny aretina zany ianao. Aizany misy an'izany ry havana, aizany misy an'izany. Misy olona tena mitompo ohatra ary Paoly, tsy afaka aretina mandra-pahafatiny, fa maty izy dia nakeo tratra ny rainy izy. Zany ry havana. Ary Paoly ihany no jerena ao Filipianina 4:4 ry havana. Filipianina 4:4. Ny 12 raha antsika mamaky, mahalala hetry aho ary mahalala hitombo, na aiza ary na amin'inona dia efa nampianarina ny hovoky sy honoana aho, ary anambe sy alahelo. Ahantra zany, mbola fampianaran-diso ary matetika tsy misaraka ireo ny tena zanak'Andriamanitra, satria ambinina izy dia manan-karena. Tsy ary havanao, Andriamanitra mampanankarena, Andriamanitra mampalahelo. Samy havany amin'izany zavatra zany. Fa ny zava-dehibe dia zanany ianao, ary ny kontrany aminao dia ny anananao anina sahaza ho anao isanandro. Zay ny kontrany aminao, zay ny toroteny miorina amin'ny tenin'ny Kristy, ampiorenana finoana
zay nomeny tompo a atsika ry havanao okizay ty miantehitra amin'ny fahagagana amin'ny fanasitranana mahagaga sy amin'ny fampananana hareny mahagaga ry havanao ary ny amiko manokana ry havana io mananontanina io coronavirus io zao teny etiko amakivakiana sy atrena le coronavirus raha sanatria avina amin'ny maha-olombelona tratran'izany hoe coronavirus zany tenin'ny Kristy dia hoe teniko amin'ny Kristy raha tratra dia zay zany Jesosy fainao efa nitondrana io aretiko coronavirus io ary fantatro fa diakapoka niatra taminao no hoe anasitrana amin'ny coronavirus io zay le izy ravana Isaia telo amin'ny dimapolo zay ny fahamarinana voalohany hoe azaorina amin'ny fahagagana ny finoanao fa malemy fototra zany azaorina amin'ny fahagagana ny finoanao fa malemy fototra izany fahamarinana faharoa dia zao aoreno amin'ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty ny finoanao aoreno amin'ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty ny finoanao aona hoe aoreno amin'ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty ny finoanao aona le fahamarinana voalohany hoe azaorina amin'ny fahagagana ny finoanao le faharoa dia hoe aoreno amin'ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty ny finoanao raha ny tena marina le fahamarinana faharoa dia zao hoe aoreno amin'ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty ny finoanao ka mibeba aona hoe ry havana sotranareo ndao araha jerentsika le tapany faharoa amin'ny andiny fa 6 amby telopolo le tapany faharoa amin'ny 6 amby telopolo dia vakintsika hatramin'ny 1 amby efapolo 39 bia ka hatramin'ny 1 amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy nefa tsy izy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona mpaminany fa tahaka ny nitoeran'ny Jona atelonandro sy atelonalina tao ankibon'ny hazan-dranobe dia toy izany no itoeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao anatin'ny tany ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity taranak'ity amin'ny andro fitsarana ka nameloko azy fa nibebaka izy tamin'ny nitorian'ny Jona teny nefa indro misy lehibe no Jona eto inona moa ry havana no ampianaran'i Jesosy eto ampianariny antsika eto ny fototry ny finoana kristianina ny votoaty ny finoana kristianina le essence ny filazantsara le noyau an'ny filazantsara le votoaty ny filazantsara Kristy maty no ny fahotantsika ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo zany ny famantarana zany ny fahagagana lehibe indrindra maneran-tany ary tsy mbola nisy fahagagana ohatran'izany hatr'izay Kristy maty ary nitsangana tamin'ny manazava izy amin'reto fariseo reto amin'reto fariseo sy mpanoradalana reto zany hoe mahay soratra masina za reto olona reto tsy mety mino zao ozy izy hitako io fonareo ratsy sy mijangajaga io nefa mena famantarana ihany ianareo ny famantarany Jona dia le Jona natelin'ny hazan-drano be ka nitoetra tao anatin'izany hazan-drano be zany 3 andro sy 3 alina parenthèse tsy angano tsy conte na légende zany tantarany Jona zany va tena raisin'i Jesosy hoe tantara tena nitranga mihitsy io tantarany Jona tany anaty baleine io dia zao ozy izy tanareo ny zavatra nitranga tamin'ny Jona dia hoe
rebelle Jona, rebelle mpiodina nandan'Andriamanitra izy dia ny faizin'Andriamanitra nanarin'Andriamanitra nalefa ny tany anaty kibona azandrano be atelonandro sy atelonalina fa rehefa mivoaka avy eo Jona olom-baovao Jona mivoaka avy eo nanana toe-po sy toe-panahy vaovao nakatoa le iraka nampanaovan'Andriamanitra azy dia niteny tamin'ny Ninive hoe naronge raha tsy hibebaka dia horingany nareo afaka 7 andro hoe inona ny zavatra nitranga ozy izy Jesosy asa moa reto olona tao Ninive reto raha nandre tsara ny tantarany Jona fa avy hatrany dia nibebaka izy rehefa nitenena izy mibebay anareo rajanonareo horingana afaka 7 andro dia nibebaka Ninive ry havanao ary zay nohatra hanambarany Jesosy ny tena io tantarana nitranga tamin'ny Jona io ozy izy dia tandinto ny zavatra hitranga tamin'ny Jesosy. Jona 3 andro izy tany anaty kibona azandrano fa za lehibe no Jona za 3 andro tany anaty fasana zay le izy za teo amin'ny hazo fijaliana ary tany anaty fasana za no mahalehibe noho i Jona ary za lehibe no Jona satria za nitsangana tamin'ny maty hoy Jesosy Kristy mba hazahoanareo famelan-keloka sy fanamarinana ary fiainana mandrakizay za ny votoatin'ny filazantsara za ny votoatin'ny filazantsara ry havanao ary tahaka ny Jona zay niteny tamin'ny Ninive rehefa tsy mibebaka ianareo dia horingany ianareo afaka 7 andro bebaka ozy izy tsika Ninive reto jiosy reto narean'izany hoe nareo ngeka hoe rehefa tsy bebaka dia horingany nareo marina arabaka teny ny tenin'i Jesosy ry havana satria torinany zao teny zao tsy nino le jiosy tsy nandray azo Mesia mpanafaka sy hitondra azo an'ny fiainana mandrakizay tsy nibebaka izy tsy 7 andro tahaka ny Ninive fa 7 taona dia ravo Jerosalema ry havana tsy kilalao ry havanao zany hoe miverena tsy kilalao ry havanao zany hoe mibeba tsy kilalao ry havanao zany hoe fona ary miverena amin'Andriamanitra tsy katekisma fandrehisana alahady zany averin'Andriamanitra satria sofintsika lalidalovana ry havanao lalidalovana sofintsika fa ny olona marina ny afantarana hoe misy olona mahafantatra fa hoe Jesosy Kristy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana nalevona nitsangana tamin'ny maty ho azy dia mibebaka izy zay ny mahatonga n'lay fahamarinana faharoa hoe ahoreno amin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ny finoanao ka mibeba donc jerentsika ry havana ny amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly manazava an'io Korintiana 1:10 ato moa zao misy tsy malala ny fisian'ny Korintiana 1:10 nefa ny ianao raha miteny za fantatro Paris nefa tsy fantatro misy Tour Eiffel ao Paris tsy mahafantatra amin'ny Paris ianao raha eto Tananarivo ianao ka tsy mahafantatra hoe misy an'io rovo io ary ianao milaza fa mamaky baiboly tsy mahafantatra ny fisian'ny Korintiana 1:10 tsy mahafantatra ny atao baiboly ianao ty ry havana no azo lazainy hoe ivo ny baiboly ty encore 15 ty dia ao anozy izy Paoly manazava jereo tsara eo amin'ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra lay noraisiko dia izao Kristy maty noho ny fahotantsika zay ry havanao ny tenenin'ny Paoly torian'ny Paoly tamin'reto Korintiana reto en priorité fahafatesan'ny Kristy maty noho ny fahotana tady tio mandrakarimo zay le izy ary avy eo izy dia hoe tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo dia jereo tsara le vavolombelona efa enitsika ombeny te aloha fantsihana ry havanao 9:5 sy ny manaraka ary niseho voalohany tamin'ny Kefasy izy
dia vao tamin'ny 12 koa faharoa andiny fahenina rehefa afaka izany a dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 10 izy fahatelo ny akamaroany ireny a dia mbola velona mandrakakahitriny fa ny sasany efa nodomandry fahefatra andiny fafito rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy ary fahadimy a tamin'ny apôstôly rehetra ary farany a dia niseho tamiko Paoly izy inenina zany raha ny Korintianina voalohany 10:10 no milaza hoe vavolombelona nahita an Jesosy rehefa avy nitsangana tamaty Jesosy ry havana zany hoe zavatra azo antoka hoe ninina fahaizanao tsy afaka nakosika ianao fa hoe nisy an'izany Jesosy zany a tsangana tamaty ry havana maty izy no ny fahotako a nalevina izy a ary natsangana tamaty fa raha maty moa izy maty izy ka tsy nitsangana tamaty dia azo tantaraina ataona izy azo tantaraina fa nitsangana tamaty izy hanamarinana ny asa-pamonjena ry havana dia jereo tsara atony Korintianina 10:10 voalohany 10:10 dia hoe andininy 4:4 raha antsika mamaky hoe ary raha tsy natsangana Kristy dia fona toroteninay ary fona koa finoanareo tsisy zavatra torian'ny fiangonana ry havana ary ny fiangonana mitory hoe gestion de temps leadership oaoa sy ny karazana mety ilay zany fa zany no asolon'ny filazantsara ny fitsanganany tenan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty a tsy fiangonana araky ny filazantsara zany foana ny toroten'ny fiangonana rehefa tsy mitoro ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izy ary foana miniminy foana isika rehefa tsy mahafantatra fa hoe maty Kristy ary nitsangana tamin'ny maty no ny fahotantsika zany dia jereo tsara ny fanateran'ny Paoly an'izany eo amin'ny andiny 7:10 ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny fonareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ianareo dia very koa izay efa nodomandry eo amin'ny Kristy mbola amin'ny fahotana zany ry havana ny dinan Jesosy avy any an-danitra niotako sy niotanao io hoe zany raha mbola tsy azonao zany tsy azonao filazantsara ry havanao ary dia foana pokaty ny finoanao miniminy foana ianao fa raha azonao zany ry havana raha azonao zany dia hoe ay misolo voina misolo elika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mba hananako fiainana mandrakizay tena hoe raisiko au sérieux amin'izay fahotako manomboka anio raisiko au sérieux fahotako ary ataoko marina amiko le tenin'ny Joela teo hoe fantatro fa na pastera za hatramin'ny farafofinaiko na dia miezaka sy miady mbola mety ho lavin'ny fahotana fa isaky ny lavin'ny fahotana dia tritra ny foko taka an'izay tenin'ny Joela ry havana donc tena hoe tsy fanahinina tsy ahitana fahafinaretana le fahotana fa tena hoe fahotana manatritra ny fo ry havana tsisy teo tritra fo zany ary dia fantatro fa rehefa tritra ny foko dia Jesosy le nitsangana tamin'ny maty ka velona mandrakizay sady mifona ho aho eo nilan'ny ray izy ary manangana hoe toy izy ny lalanao toy izy ny fanomponao mahareta amin'ny fanarana fa za hampitombo anao amin'ny fanahafana fa zay ny kontrako aminao zay ny fahamarinana faharoa ry havana hoe ahoreno amin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ny finoanao dia mibepa jereo evangenareo sur YouTube ry havana misy fiangonana sasany manao toriteny miezinezina momba ny Korintianina voalohany 10:10 fa ny tena fahagagana amiko dia mitoriteny momba ny 1 Corinthiens 15 izy tsy miresaka ota sy famelan-keloka na indray mandeha azy fiangonana tsy tarihan'ny fanamasiny zany amina manazava tsara ny amin'ny herin'Andriamanitra manangana maty izy fa na indray mandeha azy le voambolana hoe ota sy fanafana amin'ny ota tsy hita tsy toriteny avy amin'ny fanamasina zany havana fahamarinana fahatelo farany a dia ny hoe hendre amin'izay ahoana hoe
teneno mafy moa e teneno am'le voisinanao endre amin'izay zay ndao ara Matthieu 12 42 Matthieu 12 42 ny anaran'i Jesosy ny mpanjaka vavy avy tany atsimo iara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy fa avy tany amin'ny farany tany izy iainy ny fahendren'ny Solomona nefa indro misy lehibe no Solomona eto nefa indro misy lehibe no Solomona eto tenenina teo hoe lehibe no Jona Jesosy nefa Jonas tamin'ny toroteny taon'ny Ninive vahoaka ray manontolo tarihan'ny mpanjaka dia nibebaka donc efa kina hainy izy fa mamy loatra le Jona ataontsika izay ahitana ny Jona toko fahatelo ndao vakina raha fa rehefa tsy totra zay tsy hitatsoy Jona 3:6 amin'ny anaran'i Jesosy ary no nefa ren'ny mpanjakan'ny Ninive izany dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisitra ny akanjo-boninahiny dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny laveny zay ho le vokatry le toritenin'ny Jona tao a Ninive mpanjaka miala avy teo amin'ny seza fiandrianana ny olona mibebaka ary avanao dia hoe miala amin'ny seza fiandrianan'ny fony fa Jesosy no asaina mipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny fonao zany ny olona mibebaka satria mahafantatra hoe Jesosy dia mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo ary maty ny solo eloka anao teo miazo fijaliana fa raha mbola ianao mipetraka ambony seza fiandrianan'ny fonao non tu n'as rien compris à l'évangile zay le izy rehavana nentina avy eo amin'ny seza fiandrianana izy dia ao nozy izy nanaisitra ny akanjom-boninahiny zay rehetra maizy azy mampanjaka azy ny voninahiny fanambarana fahefana rehetrarehetra alany zany satria mibebaka izy dia ao anao kozy izy nanaisitra ny akanjom-boninahiny nanao lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lafenina mipetraka tamin'ny lafenina io zavatra matomatesana io ngery avy no eraketany fonao eo amin'izao tontolo izao hoe ambarany soratra masina aminao lafenina io lafenina io sotra ny tompo afaka ny fahampatsakely momba ny Jona misy mihoatra ny Jona eto ozy izy Jesosy fa eto koa ozy izy misy mihoatra ny Solomona misy mihoatra ny Solomona zavatra tokana nafantarana ny Solomona tany am-piandohan'ny fiainany sy ny fanjakana dia ny fahendreny ravana ny fahendreny Solomona endry fa ozy izy Jesosy hoe misy mihoatra misy lehibe no Solomona eto tsy dia za Jesosy Solomona mpanjaka endry ary fa afaka tsika mba hanara-mpanjaka sy mpitondra endry tahaka ny Solomona zany antomba afaka tsika malagasy raha zany mbola anatin'ny fisaonana no ankalazantsika ny fahinimpolo taona fahaleovan-teny ndao tsika hivavaka mba hoe hanana mpanjaka manana fahendren'ny Solomona fa Solomona endry Jesosy lehibe no Solomona satria Jesosy dia fahendrena tonga nofo Jesosy dia fahendrena tonga nofo rehefa nampitolagaga nge zany hoe fahendren'ny Solomona zany misy an'le mpanjaka vavy
la reine de Saba, mpanjaka vavy avy any Seba, avy any Tsiminy Egypte no zany hoe Seba zany tamin'izany fotoanandro zany hoe niakatra hatrany andeha hijeren'izany Solomona zany ry havana. Nanao izy 1600 kilomètres 1600 kilomètres ahitana ny Solomona. Jereko ilay ohatrotraninona reto Madagasikara zany 1600 kilomètres zany. Ohatrany miala any Fort Dauphin moa zany dia tonga any Asana, tonga any Masangana, tonga any Ambilibe zany à peu près le nataon'ity mpanjaka vavy avy any Seba ty. Mandeha rameva izy fa tsy mandeha 4x4 ohatranareo zay izy. Mamakivaky hevitra torapasika zay le izy. Lafo mandreraka fa zany ny hoe vehivavy mitady fahendrena, vehivavy mitady fahendrena. Ary hoantsika zany satria tsika nytenena hoe mba endre amin'izay zay le zavatra, vehivavy mitady fahendrena. Dia jereo ny agagany ry havana rehefa teo ny lohan'ny Solomona izy, nahita ny Solomona, nahita ny lapany, nahita ny fisakafoanany, nahita ny meuble, nahita ny fomba. Donc jerentsika mpanjaka voalohany toko 10. Mpanjaka voalohany toko 10. Andin'ny fahafito sy ny fahavalo, andin'ny fahafito sy ny fahavalo. Ny anaran'i Jesosy. Kanefa tsy niny filazana aho raha tsy tonga aty, ka ny masoko no mahita kanjo ahy, na dia ny antsasany aza tsy voalaza tamiko akory. Fa indro ny fahendrenao sy ny voninahitrao dia mihoatra lavitra noho izay laza efa reko. Sambatra lahy ny olonao ary sambatra ireto tandapanao ireto, sy mijanona eo anatrehanao mandrakariva ka mandre fahendrenao. Zananao 1600 kilomètres io izy le mpanjaka vavy avy any Seba. Ay tsy ny antsasaky ny réalité akory ny tonga tany amiko tany rehefa mifanatry tava aminao ary Solomona mpanjaka. Ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny fahendrenao. Nefa ny ampina andrisika aho hoe andeha hijery anao sy ny atsasaky ny zavatra reko tany. Ary jereo engane ka mba hisy teny an'izany amintsika ry havana ao amin'ny fiainantsika. Le andin'ny fahavalo sambatra lahy ny olonao ary sambatra ireto tandapanao ireto izay mijanona eo anatrehanao mandrakariva ka mandre ny fahendrenao. Engane isika lehilahy mba ho sambatra ny vaditsika, nareo vehivavy ho sambatra ny zanakareo, mahita anareo, mahita ny fahendrenareo, mahita ny fatahoranareo an'Andriamanitra. Tsy ny alahady ihany fa ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny ankonana, amin'ny latsinainy ka hatramin'ny sabotsy koa, any amin'ny toerana misy anareo any, any amin'ny fandrarana any, any amin'ny varotra any, any amin'ny fitantanana firenena any. Aseho fa hiendry amin'ny fahendren'Andriamanitra ianareo. Fa zonge possible zany zany ho an'ny jiosy zany ry havana, na ho an'ny gentlisy ohatran'le mpanjaka vavy avy any Seba. Fa ianao Kristy ry havanao, Kristy zay maty ho anao, nilevona ho anao, nitsangana tamin'ny maty ho anao iny foanamonjy anao izy tsy mamelanao rery. Fa ozy izy Andriamanitra hoe tamin'i Jesosy andao alefantsika ny fanamasina mba hitaridalana n'io zanako vao natsangako io mpanomiko vao nivonjeko io, tsy avelako rery io, fa andao alefantsika amin'ny fanamasina. Ary io fanamasina io ry havanao fanahy ny fahendrena, ary mila raisina amin'ny finoana zany. Mahafinaritra le filaza le mpitoro teny inona moa zany natao hoe finoana eto e. Rehefa niteny aho hoe Jesosy ny votoaty ny finoako dia hoe Kristy maty no ny fahotako ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo zay le votoaty le finoana. Dia hoe le finoana koa dia hoe karazana tanana, karazana tanana handraisako n'izany fahendrena atolotry Kristy azany mba handeha amin'ny famasinam-piainana, handeha amin'ny fahendrena sy ny fatahorana an'Andriamanitra ry havana.
ary ny olona mandeha amin'ny fahendreny ny olona mandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra dia arak'ilay teny eto hoe mahafantatra fa ho avy ny andro fitsarana ho avy ny andro a fitsarana ary inona ny zavatra hitranga zavatra ampalahelo be ry havana ny zavatra hitranga eo fitsarana eo ozy izy 2:12 hoe mpanjaka vavy avy tany atsimo hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy ry havana alay fisarantsaina angely izy saina hitranga amin'izany e mitsangana eo sika fiangonana eo kory zara vao Ninive eo koa ilay mpanjaka vavy avy any Seba samy mitsangana eo reo ry havana eo miara-mitsangana amin'sisy anameloka antsika satria hoe io fiangonan'Andriamanitra io nahasotoritenisana alady ny taona ho azy ho amin'ny fibebahana tsy mba oatra anay zay nitoriana indre mandeha dia nibebaka fareto isaky nitoriana fibebahana dia efareko tanareo zay le feon'le sobakaka efareko itsoro eo anelanao ary jentilisa no hitsara vahoaka an'Andriamanitra jentilisa no hitsara fiangonan'Andriamanitra zavatra mamenatra ny havanao zavatra mamenatra ary zany ma-urgent an'ity lohahevitra volaminy ity hoe mibeba ka miferena mibeba ka miferena amin'ny tompo ry havanao ary oka ny finoanao dia finoana iorina amin'ny toriteny sy amin'ny tenin'ny Kristy mamarana ry havana raha mahita fa tantindondoza zao tontolo zao amin'ny alalan'ity hoe coronavirus ity ny olona endry ry havana dia manana fijery to fijery amin'Andriamanitra ndreka sokafantsika ny mpitoriteny toko fahafito mpitoriteny toko fahafito ny andiny faharoa ny anaran'i Jesosy tsara ny makamamy ny trano misy fisaonana no makamamy ny trano misy fanasana fa ho amin'iny no hiafaran'ny olombelona rehetra ary vonina andatsaka ampo izany ry havanao ino tsara zao tontolo zao raha fijerena avy any an-danitra azo oarina amina trano anankiray ary noho coronavirus io ry havana dia hoe azo lazaina fa trano misy fisaonana ankehitriny ty tany misy antsika ity ary satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra ry havanao dia aoko ho fantatrao rehefa mijery an'izay olona anarivo nefa maty atseroa ry havana dia hoe enao zany Andriamanitra no mampatsiaro aho fa amin'izany ange no hiafarany amin'izany no hiafarany ary mandrisika hibebaka izany alatsaka ao am-poko zany mandrisika hibebaka izany tsy hanao tahaka an'ilay jiosy tamin'ny andron'i Jesosy jereo tsara ange le jiosy tamin'ny andron'i Jesosy le mpanjaka vavy avy any Seba nanatona an' Jesosy nefa Jesosy nge nanatona an'le jiosy nanatona Solomona fa Jesosy nge nanatona le jiosy fa tsy hoe le jiosy nanatona an' Jesosy nahitana avy any an-danitra nanatona le jiosy nefa mbola nanetsy tadiny le jiosy Jesosy nidina avy any an-danitra ry havanao nefa dia hoe tsy nanome toerana an' Jesosy reto jiosy reto tao am-pony tsy nety nibebaka ary zany no anisan'ny mesazy ny coronavirus io ry havanao trano misy fisaonana ty tany ty ankehitriny ny velona andatsaka n'izany eo am-pony ary isaina n'izany hoe io corona io nge mety hanafaingany ny andro hitsarana anao ry havanao
trano misy fisaonana no ivahinintsika ankehitriny. Zay ny anankiray ry havanao. Ary ny faharoa dia zao, ny olona endry dia mandatsaka ompony zany a. Fa faharoa, ny olona endry dia akoatra le fepetra hoe ataon'ny président de la république sy ny dokotera mampiavaka atsika, ny olona endry dia mivavaka, ny olona endry dia mivavaka. Ndeka hijerentsika ny karazana tombavaka azotsika atao anatrehan'izao corona zao hoe Salamo 86, Salamo 86. Salamo 86 faharoa sy fahatelo. Ny anaran'i Jesosy: arovy ny fanahiko fa masinao, Andriamanitro vonjeo ny mpanomponao izay mahatoky anao. Tompo mamindra fo amiko fa ianao no hitarenako mandrakariva. Le tonombavaka hoe eny e, asa naroviana io corona io no avy eto Madagasikara. Disevitra ianao raha tsy ho tonga eto io ry havanao, disevitra ianao. Fa zao aucune occasion hitombonao amin'ny finoana. Le finoana indray dia hoe confiance, hoe opelantanan'Andriamanitra ny momba ny corona io ry havanao, le opelantanan'Andriamanitra momba ny corona io. Fa ny ataoko dia hoe arovy ny fanahiko, le hoe masina hoe mahatoky fidèle aminao a, tsy le ratsy fanahy, tsy le mpijangajanga, fa mahatoky. Arovy ny fanahiko fa mahatoky, arovy ny fanahiko fa mahatoky. Menara mivavaka an'izany ry havanao. Aroa le andininy fahatelo hoe tompo mamindra fo amiko fa ianao no hitarainako mandrakariva, ianao no hitarainako mandrakariva. Ny dième dia mandika hoe miantso anao tontolo andro, miantso anao tontolo andro. Enganery havana ka eo anatrehan'izao corona zao izy vitsivitsy amintsika hianatra hiantso an Jesosy tontolo andro, tontolo andro. Tsy maraina vao mifoy ihany, tsy ny hariva hisaotra ihany, fa tontolo andro. Angataka ny famindram-pony, angataka fiarovana ny fanahy. Matsiaro ny tantaran'izao tontolo zao ry havana. Dia hoe ny 11 novembre dia ahatsiarovana armistice. Armistice namarana n'ireo firenena tafiditra tamin'ny ady lehibe voalohany zany ady zany, fa hoe aloha mihavana fa sao dia ringana eto tsika menakava 20 millions de morts tamin'izany. Dia andao anao armistice. Dia ozy izy le mpitoroteny anankiray mamperitreritra ozy izy io armistice io, satria tena hoe ninina sy miavina 11 novembre ary ninina sy miavina tamin'ny 1 ora 11. Dia hoe tao an-tsain'le mpanosony asa angamba ny akamaroany angamba kristiana tamin'izany, mpitondra firenena kristiana. Dia hoe le ora fa 12 melohan'ny ora fa 12 mety hoe orany fandringanana. Dia adiny ray sisa tsy atongava fandringanana. Zay ny nanaovany azy hoe andao ho tsarovana mandrakizay, zany hoe 11 novembre amin'ny 12 zany. Ry havanao, possible adiny ray sisa tsy atongavany mamatonalina, possible adiny ray sisa tsy atongavany zany hoe fandringanana zany. Ozy izy ny tompo araka le herantsika 354 teo hoe mihavana amiko, mihavana ianareo ary mibeba ho aminareo fahasoavan'ny tompo. Amen.